tena nreto fiangonana marina eto mitondra ny fitenenana zao ataontsika andro lehibe zao teny menao ka masolanga raha tsy nomena dia mahatsoko ka dia voninahitra ifanomezana tompoko. Voalohany indrindra ny angamba dia ny hoe fisaorantsika an'Andriamanitra tananomezany antsika indray amin'izao fotoana lehibe anio zao fotoana iravoravontsika. Izy tokoa no nandamina ny andro namiantsika ny fotoana ka dia tonga etsika saotra ny anarany fa ny fandaharana dia an'Andriamanitra dia mivoninahitra ny ho azy rery any. Fa manaraka an'izay dia manolotra ny arahaba ho antsika rehetra izay tonga eto na fohy andro na fohy fotoana ary tao ny avy lavitra, ao ny avy atoetoerana, ao ny avy ato anatiny. Tsy misy avakavahana vatolorana ny arahabadolintsika rehetra tonga eto ka dia miarahabantsika doly ny tenanay. Itsika moa zany dia raha mahalala ary raha tsika mahafantatra ny androandroany ataontsika hoe andro lehibe tokoa ahatserovantsika an'izany atao hoe fotoana fitsingerena ny taona naterahany taminany zany. Marina fa isa-taona antsika mankalaza an'izay fitsingerena ny taona zay kanefa heverina fa taona tsy azo lalovam-potsiny satria taona lehibe nanomezan'Andriamanitra atsika n'izany atao hoe mpaminany zany. Ka dia fodika aminao zay miarahabanao nahatrahatra soamatsara indray an'izao fitsingerena ny taona naterahanao zao ka dia engany Andriamanitra hanome anao mandrakariva ny hery, ny tanjaka, ny fahasalamana indrindra ny fahazavantsaina ahafahanao mitantana mandrakariva ny ty fiangonana maminao ity ary hitantananao andrety kristianina izay efa miandrandra fahamarinana amin'ny alalan'ny fitantananao azy ka hidirana any amin'izany atao hifanjakan'ny lanitra izany ka dia miarahabanao izahay rehetra. Inona moa zany hoe mpaminany zany? Ele raha tsika mahalala fa ny mpaminany izy ny mpanalalana atsika any amin'Andriamanitra, izy ny fantsona mampitohy atsika amin'Andriamanitra satria amin'ny alalany vavan'ny mpaminany itenenany Jehovah Andriamanitra ka hampahalalany atsika ny programme zay tiany tantanany atsika. Raha ndray andro zay tamin'ny faraparany teo nahita gazety anankiray nentina anabavy mamino fa maro angamba nahita an'izay dia nanambary zany gazety zany ny lahatsoratra nipetraka tao dia ny fametrahana zany atao hoe mpaminany zany satria amin'izao fotoana zao zany rehefa nidinina le izy dia efa very hevitra pasteur, very hevitra mpitondra fiangonana satria tsady tsy mahatoky ny tenany tsony no tsy mahafantatra tsony an'izay fotoana hitantana ny kristianina zay mino ao aminy ka dia nametraka mihitsy io lahatsoratra io hoe tsy azo hitivirana intsony ny fisian'ny mpaminany ao anatina fiangonana anankiray kanefa tsika dia efa manana mpivavaka amin'ny fampitatana izy tokontsika isika ho tokony tahaka ny tanaka fiservana izay manarazy ka dia hoy aho mantsetsika hoe tany mafy ny fahamarinana zay efa nizarainy tamintsika tany mafy satria sarobidy zay maro zao anatin'ny baiboly miazakazaka te hafantatra ny zava-miafina kanefa ozy Jehovah tsy ho tonga amin'ny fitsarako mihitsy fa ianareo
nampalalana ny zava-miafo ny fiainana. Taingizany famarinana iainantsika izany satria nanambary Jesosy fa izay maharesy dia ataoko anjo ambony tempolo izy, ary izay maharesy dia tahaka ny ipetrahako eo kavanany raiky mba hipetrahany eo akavanako. Zava-dehibe zany ary mampahery, kanefa ny atongavana amin'izay dia amin'ny alalan'ny fahamarinana izay raisintsika izao, izay amin'ny alalan'ny mpaminany izay mitanantanantsika mandrakariva. Izay nomela zay fo amin'ny teniko ka zay teny natomboko amin'ny tsy maintsy misy ny fiafarany. Ka alohany amaranako azy dia mba hitsotro ny mpaminany amin'ny mahay mpisorona ary koa amin'ny maharay aman-dreny ny tenako. Amezan'Andriamanitra anao any ny andro ny lanitra sy ny tsiro ny tany. Izy Jehovah'Andriamanitra ny no iantso ny olona rehetra avy any amin'ny foko maro samihafa eto amin'izao firenena zay misy eto amin'ity tanintsika ity zao, ka hitonga iaino ka hiazakazaka anaraka anao ka ilaza hoe ato ny misy an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra no ampinga ny famonjenanao ary ny sabany no voninahitra. Ikohy anao tokoa ny fahavalonao ary andiany fitoerany avo. Jehovah Andriamanitra anisy soa izay rehetra manisy soa anao ary anozina kosa an'izay rehetra manozina anao. Amen. Tsika rehetra Jehovah Andriamanitra anome hery ny fanahintsika amin'ny alalan'ny sabany manolona ny fangoleny devoly izay efa hiatra n'izao tontolo zao. Jehovah Andriamanitra anome hery atsika amin'ny alalan'ny tanany ankavanana ka hiaro atsika amin'ny olony izao tontolo zao. Ampamirapiratra ny tavany amintsika ny Jehovah ary ampahita ny tavany amintsika mba tsy amin'ny alalan'ny fahamarinana mba tsy hivaty atsika amin'ny fianianatsika mandrakizay na dia ningotra ny tenatsika azy zany. Ampahalalatsika tokoa ny azonaina ny Jehovah mba havokisan'ny fanahintsika fifaliana ary mba hakaireza ny tanakavanantsika amin'ny fafinaretana tsika rehetra rahanao hoe dia mamerina aminao zay ny fiarabananao ka dia engany raha mbola tsy tonga ny amin'ny ranolanitra ny tompo dia mbola ho tratra ny mitsingeringerina indray ahafahantsika mbola mifankahita fampiaraba miarapaly mizara ny fifaliana mizara ny fitiavana aminao amin'izao ataontsika fitsingerena ny taona anatyrahanao zao. Ka rehefa avy eo tsika rehetra dia hiaraka anolotra izay rehetra ny votsirambony tanantsika izay fanomanitsika ny cadeau izay fanomanitsika ho an'ny mpaminany ho any izay mbola tsy afaka nitondra moa mbola malalaka ny fotoana afaka ny ateratsika zany. Ka dia saotra indrindra tompoko an'Andriamanitra rereny amin'ny voninahitra saotra. Hoe tahaka izao zany mankalaza l'anniversaire zanako zany. Fa hitako fa tena fery
ny fitiavana tokoa inareo aminy ary tsy manavaka tsy misorona fa tena fitiavana mamponareo mihitsy a no natolotrynareo azy ka misaotra anareo za am'izao fahatongavanareo zao a manome voninahitra ny andro fitsingerenany andro naterahany soera fampiolazy zanako ka eto a de miarabany zanako za misy misaraka fa de Andriamanitra anie a hipetraky eo an-tanakavana no isan'andro kaza enivoninahitra hita mihitsy fa misy fitiavana atao anatin'ity fiangonana ity a ary manaraka ny fananarana tsara zay atao pasteur tsikany a ka de tsy hitako zay atao hoe ina no tenenina koa fa defa nanony teo de resaka de zay fa de misaotra anareo a amy zavatra rehetra ataonareo azy eto fa fantatro fa misy fitiavana ary matoa izy tafajorotra zao salama tsara tsisy tomika mihitsy a de noho ny fitiavanareo azy Andriamanitra androtsaka ny andron'ny lanitra sy ny tany tsika rehetra faly za mahita anareo jiaby faly za mahita ny papa Abrahama izy Masara faly za mahita anareo avy lavitra nareo jiaby avy any mahitsy tongeto daholy a atrany koa moa zany ny zokobe a de faly tsy hitako so ny lazako ny hafaliko fa fifaliana tena fifaliana zany ana afaly tena faly zany za amizao a fahatongavana zao ao moa ny Moramanga misy ko be de be isika avy any sinagoga de voninahitra ho an'Andriamanitra daholo moa zany tratrany satria efa tao anatin'ny hafaliana de miezahana mihitsy hoe hifaly mihitsy satria tsy manana fotoana hifaliana sika raha sotro zao sika sy karaha olona zao tontolo zao hoe mandeha manao zavatra zao tontolo zao any na mamajika na manao an'izany fa ohatran'izao fikambanasika zao mihitsy zany a ny fotoana mba hifaliantsika de faly zany de misaotra besaka ny mpisoana Abrahama Mama Sara misaotra besaka ny papa Jerusalema de misaotra besaka sika rehetrarehetra zay tonga teto moa zany fa mahita anareo za de vao maika mitomby ihany koa zany a ny hafaliko atao anaty